Andriamatoa Marc Ravalomanana araka izany no andimby toerana n'Andriamatoa Zoary Mihaja Solofo Nantenaina ka mipetraka eo amin'ny toerana mahafilo nasionaly ny team manomboka tamin'ity androany ity. Ankoatran'io andraikitra izay sahany io anefa dia fantatra ihany koa ary tsy hay afenina fa izy ihany koa no mpitantana ny orinasa Tico. Ny orinasa Tico izay niara-ny fandrombana tamin'ny crise politique izay niseho teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2004. Dia ho jerentsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity indray ary ny mahakasika indrindra ny fitantanana ny orinasa Tico izay ho tontosaina Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ankoatra ny mahafilo nasionaly ny antoko Timas dia mandray antanana ihany koa fitantanana ny orinasa Tico i Marc Ravalomanana. Ny orinasa Tico izay voarobo ary may nandritra ny fihetsiketsehana politika izay nitranga ny taona 2004. Eo am-pandaminana ny fanokafana ny orinasa Tico ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Fanokafana ny orinasa Tico tena simba dia tena simba tokoa izao anie. Indrindra fa ny any Tomasina, na ny any Antsirabe, na ny any Vidiana, na reo ny mahavoitanareo may ireny. Dia efa vita ny fanadihadiana na ny expertise natao manam-pahaizana. Dia eo fandaminana amin'izay zao fandresana. Ary satria moa zany Lalo Ravalomanana lasa kandidata ny tanàna, izany zay nandray azy amin'ny fotoana izao. Izany zay nandray ny orinasa Tico. Miara-miasa amin'ny fanjakana ve ny ekipan'ny Marc Ravalomanana? Manomana ihany koa ve ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2024? Aza adiny foana. Rehefa miaina ao anatin'ny tany demokratika isika dia tsy maintsy manaja tsara ny fitondràna filobe ary tsy maintsy miasa miaraka aminy. Fa izany akory tsy midika hoe mitovy hevitra fa tsy maintsy atao azy sy ny fandaminana sy izay filaminana sy ny stabilité amin'ny firenentsika. Araka izany miverina tanteraka eo amin'ny sehatra politika mitarika ny antoko TIM ary miverina ihany koa mitarika ny vondrona Tico mandimby any Lalo Ravalomanana izay nirotsaka hovidiana ben'ny tanàna n'Antananarivo.